siaharesiazi Anganisa turuturu Rafiki Vavahadi ni fiainatsito siaharesiazi Fatrace ni fandrese Iakata Anganisa turuturu Rafiki Vavahadi ni fiainatsito siaharesiazi Fatrace ni fandrese Iakata Andriamanitra zany eo an'le fanitanana tsotsotra teo tsy angala no tananao zay ihany mivavaka Jehovah Andriamanitra zay ny masina velona mandrakizay ny lanitra lehibe ny voninahitra ao zay fanao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay ary aty amin'ny tany velona dia zay mankatony didinao
Ici sur terre, sy mino ny toutes les Jesosy personnes qui croient en ton Saint-Nom, nomenao an'izany voninahitra zany. que tu as donné ta Menao zany grâce, fahasoavana, menao que tu as donné fitahina, ton amour, que tu as menao donné tes famelan-keloka bénédictions. paradisa mihitsy azy no fahomanao azy. Et tu leur as préparé le paradis céleste. Diratsehatra fa manana sitrapo Manifeste aminay ianao nous izay de ta ambaranao présence, aminay. Seigneur. Fa ianao Jesosy Car tompony c'est toi, zavatra Seigneur, rehetra. Na ny à fahafatesana qui aza dia appartient toutes les voafehinao ary choses. tsy natazonanao Même la zany. mort Na et ny la apakapaka guerre aza tsy sont natazonanao Jehovah fa rehefa au pouvoir de tes mains. voantso ianao Jesosy nitoetra mandrakizay eo ny Seigneur, celui qui est avec toi ao aminao demeure ny fahendrena, avec le ao Très-Haut. aminao Jesosy ny arena. Chez toi, nous trouvons la sagesse. Chez toi, nous trouvons la richesse. Chez toi, nous trouvons les bénédictions et la grâce Alléluia. que nous ne trouvons nulle part. Ny Alléluia. fiderana natao tany an-danitra ho anao Jesosy. Les chants de louange qui ont été faits Anjely pour sy toi, Seigneur, nideranao reo dia nomenao anay tamin'ny andro tu nous as firavavana donné voalohany. pendant ce jour de la fête des Pâques, qui sont le 21er jour. Mba hiasa ho anay Nous te demandons d'agir et de manifester ta présence dans nos vies, no lalana de nous sy aider aterena toko fa à mahalala surmonter les toetrany épreuves olona de fa cette vie, raha terena ny Seigneur. olona dia tsy manao marina izy. Seigneur, Fantatsy ny anjely toi, fa tu apprécies les personnes manam-pitiavana anao justes zahay. et tes Ary anges, mangataka ositra tu avy les aminao envoies ici. Jesosy Nous te demandons l'onction, andehanany Seigneur, tsirairay avy amin'ny marina. pour que nous puissions chacun Fa aller manome dans la fifaliana no justice. akasitrahanao Jehova. Seigneur, Ianao prends ary plaisir à cette prière. manome fitahina anay dia Seigneur, faty justifie-nous ajoro de ianao ta aby. présence. Maika ave fa io ameanao izahay. Seigneur, Tahio Jesosy. Seigneur, bénis-nous, Ny Seigneur. tontolo ny ty famaranana Jésus. firavaka vonandro Seigneur, anty. bénis-nous pendant ce Kasi jour où entinay nous rehetra terminons la dia fête des nianjelinao Pâques sur le vavolombelona des Pâques sur le hitondro vin. zany ho lasa didika azo manopofona. Et Seigneur, kianjanao que cela devienne un doux parfum fanahy à ton mahery odeur, na par la force de fanahy ton azy ampiakarina Esprit sy Saint, mpapakatry par la atondroany force de na ton ho an'ny Esprit tsiraray avy d'amour dia fa qui agit en fantatry chacun de faomenao nous. zany ary ny anjelinao Et tes ametsaka anges n'izany eo am-ponay tsirairay vont avy taio ary ny teny rehetra zay lokony cela au vava fond de nos mpanomponao cœurs. teny mahery fiafahana teny fahefana ny voninahitry ny anaranao. Seigneur, ton Alléluia. nom Amen. est réellement glorieux et magnificent tu es. Alléluia. Que la gloire te soit remise pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Hoy aho tamin'ny voalohany J'avais dit dans la première partie de fatratsy cette mandroso ny introduction fivavahantsika que, ny fiangonana que l'Église any est amin'ny dans une faritra avancée rehetra spirituelle, eto dans tapitana une ihany koa. progression spirituelle. Tsy mandroso amin'ny hoe olona fotsiny Nous n'avançons pas et ne progressons pas de manière humaine et sociologique, fa mandroso mihitsy ilay izy noho mais ny nous fanatrehan'ny progressons fanahy masina de par la manifestation Amen. du Saint-Esprit. ary tsy amin'ny amama fotsiny fa Cela ne se voit seulement pas sur les dia personnes qui ont été mahatsapa sy ointes, mahafantatra ny mais pour fanatrehan'ny toutes les tompo personnes qui constituent le corps du Christ, ho an'ny l'Église. fiangonana na ny any L'Église. akodaoda be any zany na ataontsika hoe any amin'ireny tanàna kely nefa misimisy Même fiangonana dans les parties dimapolo de ny olona l'Église, mivavaka ao ny sasany roapolo Où le corps du Christ demeure dia présent, resahatra mihitsy nous apôstôly fa voyons la manifestation du Christ. mbola et sa puissance. anampy fanatrehana mihoatra n'izay Le hitantsika Seigneur vakoazy. manifeste sa Ny fanatrehan'ny présence et tompo sa amin'izao gloire fahamarana an'izao pendant ce jour où nous terminons la fête de la Pâque sans le vin. Amen. Apocalypse toko fa sivy amby folo. Dans Apocalypse chapitre Apocalypse toko fa 17, sivy amby folo dia vakina ny anaran'i Jesosy tompo. dans Apocalypse, Ny andininy fahenina. le verset 6, dans Vakiko Apocalypse hatramin'ny chapitre voalohany. 17, Rehefa verset afaka izany 6, dia nareo ohatran'ny feon'ny vahoaka betsaka tany an-danitra aho nanao hoe halleloia ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'Andriamanitsika fa marina sy puis j'entendis mahitsy la ny voix d'une foule fitsarany nombreuse qui ataony résonnait comme des grandes foules fa ny tsara ilay vehivavy janga lehibe izy Louez dia Dieu, ilay nandoto ny tany tamin'ny fitsangatsangana ary namaly azy noho ny rahan'ny mpanompony je vis que izay cette femme nalatsaky était ny ivre tanany du sang des membres dia du teny peuple de Dieu. fanondrony ireo hoe halleloia Chapitre ary ny setroky ny 17, tanàna verset dia 6. Je vis que cette miakatra femme était mandrakizay ivre du sang des mandrakizay membres du peuple ary de ny Dieu, lolo efatra ivre du ambirapolo sang de ceux qui ont été sy ny tués à cause de leur zava-manana ny fidélité efatra à Jésus. dia ny ankohaka ny vavaka tamin'Andriamanitra izay mipetraka ambony seza fianjanana ka nanao hoe amen halleloia ary nisy feo koa ny voaka avy tao amin'ny seza fianjanana ka nanao hoe miterahanaandriamanitsika ianareo mpanompony rehetra dia ianareo izay matahotra azy na ny kely na ny lehibe Et le Seigneur dia ianareo feo tahaka ny que les amin'ny vahoaka 24 betsaka anciens et les 4 êtres ary vivants se tahaka ny mirent à genoux et forondron'ny l'adorèrent. ranobe
ary tahaka ny fikotroky ny kotrokorona mafy nanao hoe alléluia disait Alléluia. fa ny tompo andriamanitsika dia nytito Alléluia. mpanjaka aoka Louez isika notre Dieu hifaly pour les sy serviteurs. ho ravoravo ka Soyons ame voninahitra heureux. Louez Dieu car azy le fa Seigneur tonga ny fampakaram-bady son zanak'ondry règne. ka Réjouissons-nous et efa soyons heureux miomana rendant lui gloire. vadiny Car le moment de l'agneau est Amen. arrivé, son épouse s'est dia ny préparée. fampahirizana androany dia Elle a tsotsotra été autorisée à s'habiller. fa mifantoka any amin'ny fahefana izay fandraisantsika Donc nous avons fahefana sy déjà parlé famantagana des signes jesosy kristy dia pour voir efa nomena que fahefana l'Église fena détient justement cette autorité, cette menanarana hoe puissance, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo parce que le Seigneur est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. nangataka nandray tamin'ny ray fanamasina Et dia le Seigneur a reçu nanome zany le Seigneur a reçu du Père. Amen. Il a reçu du Père, l'Esprit Saint. fa ny toe-javatra mitrangeto zany Mais les choses spirituelles qui sont en train de se an'io dérouler ici fahefana zay nous permettent de comprendre izy niakatra ary alohan'ny fahatongavany fampakaram-bady l'avancée zanak'ondry spirituelle dans la manière de faire monter Oui, l'épouse, dans la manière ny d'enlever fampakaram-badiny l'épouse vers les zanak'ondry cieux. zany dia raha zao baiboly zao ny vakiny Si nous lisons la Bible, mirazotra parallèle nous voyons ny amin'ny fitsarana n'ilay vehivavy janga nous voyons que la prostituée va être jugée. rehefa hitan'andriamanitra fa Quand le Seigneur voit eo ambonin'ny balanseny sur une balance que la ary ato kosa prostituée, vady ampakarana dia la zay prostituée izy d'une part et l'épouse, na dia efa l'église, fantatr'andriamanitra celle daholo qui va être enlevée de notre ataon'ilay part, vehivavy janga vont être dia pesées. mbola tsy nitsara izy tamin'ny fotoana fa manaraka tsara ny faminaniana momba ny Mais le vehivavy Seigneur janga mitateraka a juste a envoyé une prophétie par rapport à cela vo tsara Babylone pour dire et confirmer que Babylone, la grande prostituée, va être jugée pour ses péchés et ses crimes. fepetra zay takina tsy maintsy ho feny vo mitsara Il y a plusieurs critères que le Seigneur exige lors de ce jugement. 7 plus 1. le fito ma Le 7 8e. rehefa feny io Lorsque ce critère de 7 8e a été rempli, alors la prostitution de la femme qui représente la grande prostituée va être visible aux yeux de Dieu. La réponse est: ô grande Babylone, comme tu as été détruite et mise en feu. Est-ce que vous êtes heureux de voir que la grande Babylone va être jugée pour tous ses péchés? Je n'ai trompé personne sur ce jugement que Dieu apporte au Dieu des cieux. La prophétie que le Seigneur nous explique dans Apocalypse, tous les critères qui vont nous permettre de la juger sont dans Apocalypse. Et nous voyons aussi en parallèle la situation avec l'Église. Qui sont en situation de mise en relief, toutes les deux. D'une part, donc, il y a la grande prostituée, d'une autre part, il y a l'épouse. Au nom de Jésus, puis j'entendis la voix d'une foule nombreuse qui résonnait comme des grandes chutes d'eau, comme des violents coups de tonnerre. J'entendis qu'il disait: louez Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Car le moment est arrivé des noces de l'agneau et l'épouse s'est préparée. Si nous sont distinguants, l'explication, nous sachons que d'une part l'église, l'épouse est prête, mais aussi pour la grande prostituée est aussi prête. L'esprit de la vérité, l'esprit de la perdition agissent d'un commun accord sur le monde, de manière à ce que personne ne comprenne l'enjeu spirituel du devenir de leurs âmes. Au niveau de l'épouse, la préparation pour l'enlèvement a été bien effectuée. Nous allons parler J'entends qu'il y a un accident.
Il y a un accident survenu. Comment allons-nous faire en tant qu'Église pour que nous soyons prêts lors de l'enlèvement? Babylone. Moi, je suis convaincu que nous sommes prêts à l'enlèvement. Nous sommes prêts à ce que le Seigneur nous prenne dans les cieux. Et je suis sûr que le Seigneur a aussi préparé le jugement pour la prostituée et pour l'enlèvement de l'Église. Et cela, nous le voyons dans ce jour de la fête de la Pâque sans levain. Pâque sans levain. Cela, votre applaudissement n'est pas digne de l'équipe malgache qui joue à la boule de pétanque. L'Esprit Saint dit à Seigneur, je me suis préparé. Je me suis préparé pour faire enlever et élever les pouces. Et c'est vous, l'épouse, c'est vous, la femme de Christ. Alors, il n'y a plus de quoi s'en faire, il n'y a plus de quoi hésiter. Lorsque nous allons manger là, nous disons que c'est un peu lors d'une anecdote. Lors du même cas que Samuel, c'était le roi d'Israël. Comment s'appelait le père de David? C'est dans Jéphthé. Car je suis avec toi, disait le Seigneur. Je ne suis pas venu ici, Seigneur, pour cette raison. Appelle ton fils car j'ai besoin de lui. Venez ici car les prophètes de Dieu sont ici. Amen. Donc qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un roi. C'est la personne à côté de vous que cette personne était en situation de difficulté financière. Samuel. Alors les prophètes disaient, alors, que cherchez-vous, prophète de Dieu? Dites-moi ce que vous cherchez. Alors il y a eu un troisième cas. Donc il y a eu combien de cas? 5, 4, 5, 6. Non, cela s'est arrêté là. Tous ces cheveux, ces cheveux seuls qui sont rouges. Est-ce que c'est votre fils? David est ensuite venu. Je suis le prince des Juifs. Je suis le roi des Juifs. Le Seigneur a déjà cherché. Et le Seigneur a trouvé 10 femmes. 10 femmes. Le Seigneur a trouvé 10 femmes. Et qu'il a ensuite introspecté. Qu'il a considéré parmi les critères qu'il recherchait. Et il s'est dit qu'il y a certaines qui étaient folles, qui n'étaient pas sages. Et il y a parmi ces femmes, des femmes qui sont sages, d'autres qui sont pas sages. Avec leur langue, c'est ces femmes-là qui font leur veillée de prière, c'est ces femmes-là qui sont sages, qui prient, c'est ces femmes-là qui font attention à la ceinture de la vérité, qui la portent. Aujourd'hui, sachez que le Seigneur vous manifeste sa présence et vous met à l'épreuve en sachant, en vous justifiant par rapport aux choses que vous avez faites. Le Seigneur a regardé par-ci, par-là. Le Seigneur est entré au lap, en bon amour, et le Seigneur a vu notre culte. Il a vu la louange.
Et le Seigneur a dit, cela me convient, je justifie ces croyants. Réponse, cela signifie que lorsque la lumière s'allume, allumez votre lumière. Le Seigneur a dit le sabbat et le sabbat. Le Seigneur a dit que j'ai vu à travers vous la Pâque, le sabbat, les saintes convocations. Alors, ne partez plus, glorifiez-moi. Cela signifie que la grande prostituée va être jugée. La vérité que Dieu nous donne amène la grâce au sein de nos vies. Le Seigneur a vu cette femme. Et des femmes qui n'étaient pas, qui étaient en désordre. C'est en ton nom, Seigneur, que nous vivons. Mais il n'y a qu'une seule femme que le Seigneur va faire monter et va prendre comme épouse. Mais il faut que cette personne persiste dans la persévérance des saints, persiste et demeure dans la vérité. Alléluia. Lorsque nous regardons notre Église, nous voyons que nous avons rempli toutes ces conditions. Même lorsque nous n'avons pas célébré la véritable Pâque, le véritable jour, cela a commencé à être plus clair et évident petit à petit. Cela fait maintenant 20 ans qu'il n'y a pas eu de faux enseignements, qu'il n'y a pas eu de fausses prophéties. Cela fait 20 ans de dur labeur et 20 ans de mise à l'épreuve de la part du Seigneur. Nous sommes effectivement une nation de sacrificateurs et une nation sainte. Cela signifie que le Seigneur est tout proche. Et les critères et les conditions qui le montrent sont remplis. Romains 14. Romains 14. Dans Romains 14. Dans Romains 14, au nom de Dieu. Dans la manière dont la 22. Au nom de Jésus, ce que tu crois personnellement à ce sujet, garde-le pour toi devant Dieu. Heureux est celui qui ne se sent pas coupable au moment où il décide d'agir. Au nom de Jésus, Romains 14, verset 22. Le jour du jugement approche. Et le Seigneur te dit que cette foi que tu as, garde-la fort et serre-la fort entre tes bras. C'est ton bagage, ton passeport. Par rapport au juge, maintiens fort ce que tu as. Lorsque nous faisons des saintes convocations, lorsque nous célébrons les fêtes de l'Éternel, lorsque nous faisons des veillées de prière, le Seigneur nous assiste et nous manifeste de sa présence. Les anges de Dieu nous donnent des points. Les anges pèsent notre foi. Parce que ces anges savent que plus tard, dans les derniers temps, beaucoup vont reculer par rapport à leur foi. Les apôtres disent que si vous devez vous présenter devant Dieu, serrez comme une ceinture de la vérité votre foi pour que vous puissiez justement paraître droit lors du jugement de Dieu. Parce que c'est justement
l'original, votre foi originale qui a été vous a été donnée. Cette foi qui fait bouger, qui bouleverse les cieux, qui vous a été donnée. Pour ces personnes qui n'ont pas la foi, le Seigneur leur demande d'avoir de la foi. Lorsque le Seigneur disait, ne partez pas, et plusieurs personnes partent de leur foi. June FJTS à 7, la seule église de Dieu qui a été éprouvée, mesurée, pesée. La seule qui va être considérée comme l'épouse de Dieu, la femme du Christ. Amen. Alors nous allons justement serrer cette foi, nous allons la garder au fond de nous. Nous allons être considérés comme des personnes qui croient en Dieu et qui ont une foi immense. Alors ne partez plus, ne refaites plus retour en arrière. Car le Seigneur a dit. Amen. Alléluia. Lorsque le jugement a été terminé, alors la vérité a été pesée. Alors notre Pâques va être célébré dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Le fait que nous faisons attention au commandement de Dieu est un entraînement pour la préparation de notre vie céleste. Ouais. Pour Jésus. Gardez fort votre foi. Votre esprit va être béni. Nous avons déjà vu les œuvres de la foi. Il y a un malade qui vient de l'hôpital, nous appelons et nous transmettons une prière pour cette personne. Elle est directement guérie. Parce qu'on nous a donné une autorité, parce qu'on nous a donné la force pour écraser les forces spirituelles, mot de passe du monde obscur. Alléluia. On vous a donné une autorité spirituelle. Alléluia. Amen. Alors on se lève pour Jésus.
fahasoavana be ny meny tompo atsika mampitsiriritra raha ny tany ivelantsika ka mandalo eto dia maheno an'izany hoe nomena Andriamanitra fahefana satria inona nitany inona ny tany amintsika mampitsiriritra reny olona milaza hoe tsisy lana zany ao anatin'eo izy mangataka mba teo ohatran'ny FM foasa nefa rehefa misy miteny any inona koa ny rarahina zany dia mibebaka kely izy mba teo FM foasa ny FM foany anarany eto ambony tany sady zany ny FJTS aseteny anarany eto ambony tany fa le vady ampakarana avy any an-danitra avy any an-danitra io hitry m'le fahefantsika io Jesosy hitondrantsika n'le finoana io dia manana ny fahefana rehetra ozy izy taty amin'ny tany mbola taty ambony tany velona izy izy hoe monga tsy fantatrareo fa ny zanak'olona dia manana fahefana ty ambony tany amen.
Lohany fahefana dia mazava ho azy tonga dia amin'ny fiangonana ny fahefana izy nitsangana tamin'ny maty. Aleluia ve? Ato fa sasatsy ato tamin'ny sabata hariva angamba izay somary aloha azafady tompo za le mipetraka aty le telefonanao fakomaly izay za le izy za olona 10 rakely midridraisan'andro no miantso anahy dia izy amin'izay ianao le hoe za le izy dia za ihany nao marary be mivaziko marary be ray volana zao izy tao an-trano dia narary fa herinandro efa tsy ninana misy mora zy be pino le marary ina hoe le marary tokony manan'iny zany izy fonona dia izy ny lohan'ny fahefana io dia izy amatsy azy tsotro zany zanabavy a zao atao ny tsara nanao firaviravona ianao dia nanao ny tsara zao le fita le resaka afaka 10 minitra vadinao dia milamina zany ve tompo sa atao antsika 20 5 ihany ka nazao kely eo akaikinao jesosy ny lohan'ny fanapahana jesosy ny lohan'ny fahefana ao anatin'ny fiangonana maramila ny jesosy rehetra manana fahefana daholo nalana vavy manana Alleluia. Dia zay zao teneko anao afaka 10 minitra io dia vita eny ary atsy hoe rehefa vita dia nisy fotoana tsy nazahoako réseau epitsy maraina izy efa niantso allo lehilahy zany izy dia allo ahoana tompo miarabanao za le niresaka taminao mivadiko le izy tamin'ireny mivadinao le hoe hémorragie tsy mety mijanona ka ahoana efa nahita dokotera tsy nakantsony zay fa fony telefony iny angeno may libre ny eniko izy dia hoe 10 minitra fa tsy 10 minitra angely izy kiako fa voatapaka le telefona dia sitrana za ny fahefany jesosy
zany nanao hoe zany lalahy amen tonga tany amin'ny faritra mivangiko a sady manaraka ny olona sy ny paster io ndray tsy misy any na mpampianatra Florentin tsy misy hoe mizavatra goavana be any fa mandoalika fotsiny eo tsika dia top raha eo ilay finoana amin'iny arakaraky ny lanjam-pinoanao ny andraisanao valiny azao kely leo akaikinao misy karazany telo ny finoana finoana kely finoana lehibe finoana ina koa izy masina dia lazao kely akaikinao izy am'izay ny ianao hoe lazao izy am'izay ny ianao hoe le fanontaniana foana ngeny ianiko hoe izy am'izay tsisy toyany misy le izy a misy ve sa tsy misy le finoana ohatrany hoe tonga any amin'ny magasin atsika raha mpivaridama zany dia toe mijegena le izy dia tsapatsapaina ny tevona dia atao kely sahala am'izao dia mananina dia jegena indray ty dia jegena indray ty jegena indray jegena indray ty jegena indray ty dia le mpivaridama io zany efa manomboka tezitra rehefa ela loatra no mifidy avoaka kely ty dia avoaka tsy tiako ity io tsy tapitra le izy tsisy tiako tezitra le olona androano a metarina ho anao io finoanao izany tianao e le finoana kely sa le finoana lehibe sa le finoana masina jesosy ny tompo finoana sady manefazy alleluia io finoana nananao io e atao inona le finoana nanana azo ny mafy eo anatreny izy eo anatrehan'Andriamanitra nomena finoantsika raisitsika e ten'Andriamanitra fa na finoana mivakitsika voalohany ao amin'ny Koritianina faharoa toko fahaefatra indininy fahatelo amby folo Koritianina faharoa toko fahaefatra indininy fahatelo amby folo misy fahefana io Koritianina faharoa toko fahaefatra indininy fahatelo amby folo minaran'i Jesosy tompo vakiko le izy manao hoe ary satria manana izany fanafiny izany indrindra izay araky ny voasoratra hoe nino aho ka dia niteny dia mino koa izahay ka niteny miara-mamaky 13 roa telo ary satria manana izany fanafiny izany indrindra izahay araky ny voasoratra hoe nino aho ka dia niteny toy izy dia mino koa izahay ka niteny amen ka tsika rehetra io zany mino daholo normal ane raha nivoaka ny didi-pitsarana hoe vady ampiakarina normal ane zany nareo apakabaly zao mahaino an'izany didi-pitsarana zany raha misy tsipino aminareo hijanona tsipino ve nareo tsy maninona fa raha za nareo a mibebaka dia mba miteny koa ianao avy eo amen ve mamaraparantsika ny fahefana nananan'i Jesosy ho ampiasainy amin'le vady ampakarina io tena goavana indrindra raha ny vonoina Jesosy dia tsangana telona dia tafatsangana izy lady maraina mangiga indratsiny tafatsangana ho an'ilay vady ampakarina ny tena nananganana azy tamin'ny maty ho an'le vady ampakarina ny tena nahatonga azy nanaiko ho faty amin'ny azy fijaliana mba ho mahadio tsara le vady ampakarina amen le nilazainy hoe mo tsy fantatra reo fa zanak'olona dia manana fahefana ty ambony tany eno izy izy ry Petera ary efa nahita an'le fahagagana sy fahamarinana ry Petera tena nanaika hatramin'ny farany rehefa isaraka nefa izy ry Petera dia nitsindriny indray le izy hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra etỳ tany dia aiza ny toyiny
any ambany tany natao eny rehetrarehetra eny zany hoe rehefa niasa ho famonjena Jesosy dia teto ambony tany fotsiny nanana finoana nanana fahefana fa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy vita zany ny asa nataony dia nomena Andriamanitra fanampiny ilay fahefana tonga hatrany an-danitra no niasa mpamonjena le fahefana nomenan'i Jesosy zany mitombo amen ave fa tsy miena ary rehefa nitombo le izy dia no hamarin'Andriamanitra daholo indray le teny fikasana rehetra hoe omenanao ary zany ny fanjakana dia ianao manao batisa ny fanamasina dia ianao mandrava ny asan'ny devoly dia ianao miaro ny olona dia ianao mamerina an'ireo aty dia ianao zao dia ianao zao amen ave feno fepetra dia nanaiky Jesosy mbola aty izy dia efa fantany hoe fahefana any an-danitra ety tany ny ambany tany anaty ranomasina amin'ny nofo rehetra manam-pahefana anidiny varavaran'ny lanitra manam-pahefana anokatra ny varavaran'ny lanitra raha amintsika le lakile manokatra no aty amintsika amen ave amen midira ianareo zay natoko tamin'ny kely manapaka ambe raha voatsao le finoana tsy tafiditra rehefa ao le finoana ao fankatoavana ny didy indro faharetan'ny olona masina izay mitana didy Andriamanitra sy ny finoana Jesosy tsy maintsy misy farany fivavahana amen fa ny tena tsara manana fahefana ianao misy famantarana alleluia mba hahatonga ny finoanao tafatoetra tsara dia mena anjely tsiraray amen ave mahafinaritra ange zany ralahy misy anjely miaraka amiko zao kely le akaikinao miaraka amiko nge ny tenenikako hoe miaraka amiko oso inona teneniko teo ololona miaraka amiko fa tsy hoe miaraka amikako fa tsy hoe miaraka amiko avereny kely eo lelina lazaiko teo hoe amen ve orala fa izany tsy mitsiriritran' zany izany fivavahana tsy mila n'zany izany pisikety tsy mitady n'zany izany tsy tady n'zany izany mpanao baolina teo ho vedety tsy tady n'zany izany mpanao golina manao amin'ny penalty rehetra hoe asivo anjena fa tsy azoko ny baolina reo tsy nahazo fa zay nanana n'le finoana ka mitandrina ny didy nomena azy amen alleluia zay andro any ane olokely en'olondro olokely sary ty tsika menakavy izy fahagagana be misy nge alleluia efa hitatsika zany mampitsahatra varatra anay fa hitatsika zany hoe orana be dia ato tany le opération sireny hatram'izao mbola mandeha lena be potika le volon'le olona tato tsisy ninona mihitsy fa ny ohatrany tiako direna aminareo dia tonga aty ny vadinareo miteny hoe lasa ny vadiko tena lasa hoanako nareo vanao masinonako marina loatra mantsy izy iny manam-pinoana dia lasa izy nakany sa nakany sa nakany sa nakany nakany hitako fa tsy dia tianareo loatra le makany naleo le vadiny fa enao mihitsy angamba tianao zay hoa resy lahatra dia androany tsy hitatsika eto olokendry tampitampikeo izy misy mahita anebo mangakely an'le faritra misy atsika dia osy izy nanebo mangakely iny olokely fa ometoerany olokendry fa maninona olokendry zao vao tonga mety olokendry avy any am'le somary fandehany iny lefa sokatra masiny tongony izy iny efa mandeha dia mipetraka izy alleluia jereny tsara mitera vetivety eo tsy hitany voahany naiza ndray olokendry dia ozy indray ny ary atsimo allo kaka aty aminay olokendry ianao ve no nandefa azy izy ary aty aminay koa mazava
hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra satria Jesosy ny lohan'ny fahefana sy ny fanapahana ary ianareo dia tenan'i Jesosy. Amen. Amin'ity firavoravo ity tsisy asakana antsika tsy andresy, tsisy asakana antsika. Roapolo taona zay tsika, roapolo taona. Amen. Mba mahafinaritra ny raha mahena ilay Pasika mondial. Amen ave. Lazao kely leo kaikireo taloha nisy hoe Pasika fivondronana communal, zao lasa mondial. Tena masakisaky manina hoe misy ange tsy tonga dia tonga dia fena ero zao tontolo zao e, fa le finoana hoe mondial io oetiny anjely paritaka ny ananina rehetrarehetra any eo aty. Amen. Tsika ngesany ohatrany le hoe le ozy izy Jesosy hoe arotsay fotsiny mino misy teo ny anatinao, mino fotsiny za latsaka l'izy Pasika mondial, mino fotsiny alefa fo mivoaka avy eo amin'le brosy hoe tany nandinika an'iny havana anankitelo ohatry zao ny eo tonga de zany ok zany lasa tsisy fisalasalana, tsisy fisalasalana. Ny apiritsy maraina an'iny dia efa miparitaka eran'ny Madagasikara 6,250,000 ny vola raha anao Pasika any amin'ny tanàna ianareo. Raha tsy zay samy mandofy remaka aty. Ary ny vola dia alefa ty Antananarivo dia zay no mividy azy. 3 andro efatra andro taoriana zay mandeha ny ese mamaly fianaratsy ok TV 7 fois, mamaly Masenga bien reçu TV 7 fois, mamaly ny any andafy voray ok TV 7 fois mondial. Taloha Pasika ambany lakaly. Alléluia. Miracle ke zany rana orana rano mbola taditin'olona orana zany telefôna ny jirama zay azafady indray mato jirama avy be ny orana ty Andravoangy angataka zay manontany hoe aharitra ve sa vetivety, aharitra vetivety vo hita eo ihany ny vavaka zay la tao ambany lakaly hipoka ohatran'izany ao. Ny ankizy lahy zany efa nanala lobaka satria kotra vetivety eo nisy teny hoe tsy avy makaty mpanompoka ao n'le trano ivavahana za amin'ny eo fa kivy ary amin'ny efitrano ireo tsy isy Pasika vita androany fa raha vao tonga eo amin'ny altary eo izy dia apiretiko jiro azafady raha tao enao fa mirehitra zay vao tonga teo Pasika ambany lakaly. Tany ambany lakaly dia efa nisy fahagagana sy fahefana famantara fa momba antsika Jehova tompony sabata tompony Pasika. Amen. Lasa Pasika territorial Madagasikara. Amen. Lasa Pasika mondial rehefa kelikely Pasika seleste tany an-danitra. Amen. Alleluia. Tazomy mafy finoanao io finoanao io izy ny soratra masina teo tazomy mafy eo anatreny izy anatrен'Andriamanitra. Izy mba resy lahatra hoe mba isy Pasika mondial ihany foana na hoe sabata mondial tsy angano tany zay maniry an'izany mba te ahita sabata mondial FM fois sy atao mivavaka Jesosy eo ianao le tompony sabata, tompony voaloham-bolana, tompony Pasika sy ny firavoravona ary napetraka ao taminay zany satria hoy ianao hoe zakany mangataka aminao atombo, mangataka amin'ny famindramponao. Raha mbola misy zavatra zakanay dia ataovy aminay Jesosy mba te ahita zay tompo, te afanta te ahita izy sabata mondial miaraka amin'ny fanahy masina Jesosy mba te hirehare kely zay hoe sabata mondial mivoaka tato fiangonanao dia isy Pentecoste mondial misy voaloham-bolana mondial. Jesosy eo zakanay ny manao an'izany amin'ny fitenim-pirenena samihafa. Vonjeo zay tompo mba tsy homenatra ianao mangataka Jesosy eo aza ela Pasika seleste sabata seleste
voaloham-bolana seleste pentecosta seleste araky ny sitraka amen 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 nge zany rahalahy zany vavaka tany ambanilakalo zao tonga ty amin'ny lapitsika rehefa kelikely tsy mety amintsika tsy ty lapi ty dia lapany lanitra zany fandehan'ny rahalahy rehetra amen atao alleluia jereo jesosy tompo zany finono zany dia hoefainy zany satria osy noho ny amin'ny olona masina dia afaindrany sady afaizina lazao kely le vadinao le lehilahy mba miteny tokony afoiziny kaky le toriteny a dia mody alohatsika mahazo very tsara ke zao nareo ohatrany maivamaivana tsara jere kely aloha le sipanao le vadinao jere kely teny izy efa ela tsy nahitako an'izao fahatsarana zao bogos be mihitsy teny izy taloha ianao tsy miaratra mihitsy tsy efa roa volany ela tena fa zao izy niaratra tsara jere kelikely le vavinao le vadinao jere fa teo hoe zay tina mitombo tare ikeka ho an' jesosy tsika rahalahy andray mifanasany tompo tsika dia ozy ny tompo tsy nana mivokatra ty ny volom-potontsony aho zy mandra-patonga n'izay vaovao aminareo dia hitatsika tamin'izay fa ilay vaovao voalazy io dia le mirafitra apôstôly dia ny apôstôly nefa tsy mandeha rery fa misy rafitra be deabe miaraka aminy le rafitra be deabe nefa tsy mandeha rery fa misy vahoaka be deabe ao ambany io iny le vahoaka iny ateo vady ampakariny zanaka sisa amen aveo olokely ianao moa fa olokely dia efa mahafantatra fa za nge somary miohatra ny dedadedaka kely tamin'lanao tourné teo ohatrany matimatika ambo kely satria nisy vokatra le zavatra nataoko azonao ohatra zao mifandehanay vao miala ny teomobila moa dia efa eo daholo ny olona dia zao misy sakisaky kely azafady aona kiaky aona ahoana aitsika mivory aky nareo no mandray anahy fa tsy zany mandray nareo atsika mivory dia laza da tiako tapika io tsy io indray tsy ameko mihitsy lasa tena aleloia mbanina vita zako natikambo kely atao anatrehany jesosy hoe merci jésus navita ihany ana dia kely azy miaraka amin'le fampianarana sady mafaly a etsy daholo ny rahalahy rehetrarehetra etsy daholo sere amen aveo azy izy iny taiza le rahalahy kely zay mitantary tsy haiko na valamaty na matikambo koa izy fa de voly zany voaroko tao zany a teo zany mahereza rahalahy vienao dia miatsariko tanany le rahalahy voaka avy eo izy tena namitsanikako tanalana apôstôly mihitsy nametra tanana tsara jesosy finoana voatazona tsara dia fahefana omena zao dia misy famatagana mivoaka ao ambadika an'izay nanjelany jehova fahitana enoka taranaka fafito maminaniny amin'ny fiverenana itsika Juny efitsy de sasety le faminanina milaza hoe tonga ty amiko ireo natsony le rahalahy niaraka tamintsika zany fa tonga ny androny dia any efa surange zany tsika amen ave surange izy ny afatra farany teny hoe aza mialatsony efa voasedrana izy zany fa tsy voa hoe fantarina eo dia sao de tsy sur efa voasedra zany amen ave tatsika le hira hoe miandry any Jehova tsy angantsika teva anaty poketra ny baiboly stylo
aza sina malelgely latsony tao anaty lakaly aho tao anaty lakaly aho mankety aloha eto le hosorana azafady le place kely akaiky le hosorana Nandeni fitarainaku tentudikizi mitsinzai nandeni fitarainaku Futana tila kalyao nolapya karini Tamini finulao naluse tumini Arrivatulat na pitera ni tungutu Yinturu Chikageta na tana iga mawe Iga Ira Fira Baubau Ira Welite Ova Itera Itera Siankala Zaku Fitera Na Nueva Babaku Nandeni fitarainaku Dene tuttizi Tentudikizi Nitsinzai Nandeni fitarainaku Chikari Afuma tiu Fatana tila kalyao Nolapya karini Tamini finunangyao Naluse tumini Arrivatulat Apitera Nintugutu Sicherezza Ilawe Idea Siankala
Nivavaka tsika izao manomboka eto misy ositra, misy fanoloran-jaza, misy mariage, misy hoantsika rehetrarehetra. Fa satria tsika mino fa hirotsaka ny fanatrehany tompo dia amboary le lalana atongavan'le fanatrehany aminao. Iny zany atao amboarina le lalana asehoan'ny tompo izay anananao. Finoana dia manana ohatrany hoe manana fanasitranana mametra tanana, manana izay anananao zany fa izay manana ny mbola omena. Amen ve? Averina izay manana no mbola omena. Dika sasany ny efa mifoaretra tokony hitombo ositra sy fahefana androany. Lany ve? Fanaraksika. Ok. Izay anananao, raharay ny anananao dia tena hoe io fotsiny. Aza tononona hoe anananao zavatra tsy anananao fa tsy manjary tsy mahazo ianao. Izay ananana ihany. Ohatra tsy mahery mivavaka ianao dia aza tonona za manana mahery mivavaka tsy mahazo tsony ianao fa izay ananana le izy. Ohatra za tompo mivavaka aminao fa kely mivavako mangataka ositra ao ary sa mivavaka tsika atsoy Jesosy.
Zavotayanao ka de anadino ilay fahasoavane zay efa noraisina zarovifayanao efa bino zavotayanao ka de anadino ilay fahasoavane zay efa noraisina zarovifona fa ulubuzena yanao nubuzena uafaka aminiti marina zarubifona fa ulubuzena yanao nubuzena uafaka aminiti marina miure na tsara namako yanao ane efa nuvunze miure na tsara namako yanao ane efa nuvunze ulubuzena yanao nubuzena uafaka aminiti marina zarubifona fa ulubuzena yanao nubuzena uafaka aminiti marina devita fiavanana aminiti tu lebeitafu anjuanana devita fiavanana aminiti tu lebeitafu zarobefona fa ulubuzena yanao nubuzena uafaka aminiti marina zarubifona fa ulubuzena yanao nubuzena uafaka aminiti marina miure na tsara namako yanao ane efa nuvunze miure na tsara namako yanao ane efa nuvunze zarubifona fa ulubuzena yanao nubuzena uafaka aminiti marina zarubifona fa ulubuzena yanao nubuzena uafaka aminiti marina